Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Léa. Andriamanitra nahary isaoranay ny anaranao satria nasehonao miariaranay ny fahalehibiazan'ny fitiavanao. Mideranao izay manome voninahitra ny anaranao ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka amin'ity maraina ity. Ary dia apetraka eo ampelantananao Jesosy ny tontolo andro izay hodiavinay mba ho eo ambany fitarihan'ny fanainao masina irery ihany. Aidino ny fanainao masina aminay tsiraray avy ary ahaizanay mandray ny vatsim-panahy dia ho tany lonina ka ny fonay anindry ny teninao. Mitenena mandrakariva Jesosy ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao mba ho voninahitry ny anaranao ny fahavelomanay. Aleloia, amen. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'indray ity maraim-baovao ity, ary dia ampifaliana sy ampitiavana no azahoana miantrano ao amin'ny tokantrano izay misy antsika amin'ity maraina ity amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny bokin'ny Salamo 7:220. Psaume numéro 90 verset 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mampianara anay, anisany andronay, hahazonay fo endry. Amen. Zany tenin'Andriamanitra izany tokoa dia mitarika antsika ary ahitana ny lohateny hoe isao tsara ny andronao. Isao tsara ny andronao. Tsy maintsy manisa sy mahay manisa ny andro iainantsika isika zanak'olombelona raha te hiaina sy te hanana fiainana feno fandresena. Nisan'ny androntsika ka eo ambany fitarihan'ny fanahy masina irery ihany no afaka ahatanteraka izany. Misy amintsika izay mihaino izao vatsim-panahy izao fa feno fankalana sy tsy fitiavana ny fony. Feno ratra maro samihafa ao anatiny ao izay tafalatsaka lalina ao anatin'ny fony ka milaza aneritreritra hoe indray androany rehefa hitako na mifanena amiko ireo olona izay nandratra dia avaliko azy avokoa izany. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe dia raha oviana ary ianao no anatanteraka izany isao tsara aloha ny andronao. Anio ihany no fotoana afaka anataterahanao izany fikasanao izany. Ny raha-pitso tsy anao intsony. Ny andro iray izay eritreretanao sy lazanao fa tena manana valeur ianao anatanteraka ny atao hoe valifaty sy ny fikasanao ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsarovy fa tsy manana fo endry ianao raha toa ka mahay manisa tokoa ny andro iainanao. Ny dokotera mpitsabo areti-tsaina, psikatra hoy ny filaza amin'ny teny baiko, milaza fa ny akamaroan'ireo marary izay zahany dia olona nona fitiavana sy diso fanantenana avokoa. Ny vahaolana omeny azy ireo dia hoe manana fotoana hanehoanao sy hizaranao izany fitiavana izany amin'ny hafa raha toa ka nahatsiaro ianao fa tsy ampy fitiavana na diso fanantenana satria tsy fantatrao ny fotoana izay andaozanao ty tany fandalovana ity. Ary izay indrindra mitodika amintsika milaza fa kristianina sy mpanara-dian'i Jesosy Kristy. Mila mahatsiaro sika fa tsy tahaka ny robot ampiasain'ny ratsy fa kosa olona efa nanaiky an'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy sy mpanapaka ny fiainana. Noho izany tsy tokony hanana fo amalifaty na fo feno fankalana fa kosa tehirizo mandrakariva ny fo feno fifaliana satria izay no fanalahidin'ny fahaela-velona sy ny fandresena. Ary indrindra ny fiainana ao anatin'ny fitiavana marina sy madio tarihan'ny fanahy masina.
rehefa tafatoetra anatin'ny tsiraray ny hoe mahay manome sy mahay mandray ny fitiavana avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia lasa lanitra avao izao fiainana izao. Manomboka ao an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, any amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny toeram-pianarana, indrindra eo anivon'ny fiangonana. Ka rehefa tsy eo ianao ilay toeran'izany fitiavan'i Jesosy izany, dia mahatsiaro ny olona izay nifanerasera taminao fa hafa ihany ianao. Tsy hoe tanteraka nefa ny fahaizantsika manisa ny andro iainy antsika. Izany mantsy mba hananantsika fohendry. Raha tsy manana fotoana be isika anakaiky sy hitohaka amin'ilay loharanom-pitiavana dia Jesosy Kristy. Mila mahafantatra azy bebe sy tsaratsara hatranintsika. Mila mahatsiaro fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana avokoa ny zavatra rehetra amin'ny tsiraray avy. Ny fomba iray ahafahantsika miaina dia izao anio izao. Eo ambany fitarian'ny fanahy masina izay feno ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Raha toa ka tsy manana afa-tsy ny 220 ora isika iainana, inona re no andanitsika izany ora izany? Ary raha tsy ataovy azo antoka fa voavonjy aloha ianao. Araraoty ny fotoananao hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra anio fa izay no mety. Tsarovy ry havako manala izay mihaino izao vatsim-panahy izao fa ny fotoana havelomantsika dia 70 na 80 taona ary mihoatra kely noho izany ny eto tany raha tahiny mateza. Kely tokoa izany eo anatrehan'ny mandrakizay. Tokony vavaka isika azahoantsika tsaina mazava tsara ny amin'ny afoezan'ny androntsika mba hahafahantsika mampiseho amin'Andriamanitra fofeny fahendrena, aizantsika mampiasa tsara ny andro tsiraray avy izay omeny antsika. Ny fiainantsika ankehitriny dia fanomanana ny fiainantsika ho avy. Ka tokony hiezahantsika ny ahafantatra izay tian'Andriamanitra tao ho amin'ny asany sy ny sitrapony. Isika no fitaovana mahatoky ampiasainy amin'izany. Koa anjarantsika ny manaiky na tsia. Rehefa tapitra mantsy ny fotoana iainantsika ety, dia ho lanjalanjaina amin'izay fotoana izay ny fomba ny iainantsika na tsy ny iainantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho fitsonjovana izay fotoana izay tokony hivavahantsika, isika hananantsika fohendry sy feno fahatahorana marina an'Andriamanitra ary hikatsahantsika ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika sy ny asa ataontsika ho azy. Ary izay indrindra no tokony hamisafisaintsika hoe isao tsara ny andronao. Vavaka isika. Jesosy io. Tsy fantatray tokoa ny Jesosy ny isan'ny andro izay iainanay. Misaotra anao indrindra izay tamin'ity andro anio ity, mampianatra anay hoe mampianara anay anisan'ny andronay azahoanay fohendry. Jesosy malalo, aoka re ny andro sisa izay iainanay dia andro ahafahanay anao ny sitraponao, izaranay ny fitiavanao Jesosy Kristy Tompo satria mangetaeta sy nona izany izao tontolo izao. Mampirisika anay ianao ary manasa anay, manentana anay ianao mba hahaizanay anisan'ny andro sisa iainanay, hanananay fohendry, hanatanterahanay ny sitraponao. Ny fanahinao masina ny hanome anay tsiraray avy izany fohendry izany. Ameno ny fitiavanao lalina ty anatsinay, azahoanay indrindra Jesosy io. Andiaraka ny sitraponao, lala ny fitiavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay loharanom-pitiavana no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen.